katsaka amin'ny fotoana rehetra. Efa fitaterana ara-tsakafo tena io zany ny tena velorano lehibe izay iantsoroan'ny ministera izay andreketako. Misy marodrefo maromaro zany andrefesana an'izay fa ny tena lehibe zany ataontsika hoe symbolique, ataontsika indicateur phare ny ilazana azy, tena hoe manan-danja lehibe satria dia hita taratry ny olona rehetra dia ny hoe tsy maintsy ao anatin'ny fepitaona 5 taona iasan'ny filoham-pirenena zany dia mahavititsika manajary toeram-pambolem-bary farafaratsy ny 2 hekitara. Amintsika miteny zao zany fa misy asa maromaro natomboka dia eo amin'ny 8 hekitara eo zany no ajariana rehefa misy efa afaka hanomboka ambolena amin'ity. Ny ambiny efa hita daholo toerana izay ahafahana manitatra an'izany ary mihoatra ny 2 hekitara ny azo hitarina dia efa manao ny étude rehetra zany zahay amin'izao fotoana izao mba ahafahana mitady famatsiam-bola izay afaka vatsian'ny mpiara-miombina amiko na vatsiana ihany koa mivantana amin'ny teti-bolam-panjakana dia ho hitantsika eo amin'ny teti-bola 24 dia efa hita taratra zany fa isan-taona zany izay dia tsy maintsy teny amintsika hoe izao no vita tamin'ny 2019 tao anatin'izay fotoana nanombohana ny fitaom-piasan'ny gouvernement tamin'izao fotoana izao filoham-pirenena dia ataoko hoe 8 hekitara eo izay zany no tokony ho vita amin'izao afaka hanombohana azy fa isan-taona zany dia efa misy programa hoe firy no tratrarina amin'ilay ataoko hoe fanajariana vaovao.